Taoriny raram-pitsarana ny faharoa ny volana meteo mikasika ny fitsoahany osinina arfa izay nahavoaroiroy ny mpandrarany fonja efatra, mpitsabo iray, mpirakitra fonja iray ary mpitsara iray namoaka fanambarana teo anivon'ny mpandrara sy mpirakitra fonja. Voalaza anatin'izany fa misy ny tsindry ny amin'ny famoahana ny didy ary manay ny mety ho fiatraikan'izany izy ireo. Ka manoloana izay zavatra izay dia manao an'ity fanambarana ity izay tonga dia fehi-kevitra ny hoe tsy miombon-kevitra mihitsy zahay amin'ny tahaka nataon'ny fampanoavana tamin'ny fotoana iny. Faharoa, maneho ny ahiahinay zahay amin'ny didy mety hivoaka. Ny antony dia tsotra, heno ihany eny amin'ny koloara eny fa misy natao hoe tsindry avy any ambonimbony ihany. Ny tsy maintsy hitazomana ny sasasasany amin'ireo olona ireo mba ho sorony. Ka nefa ny débat contradictoire dia ahitana fa misy ny atao hoe tsy tokony hitazomana an'ireo olona ireo. Noho izany dia manentana izahay ny ao amin'ny fitsarana, indrindra raha matofoloza ny tsarany iny, mba hanao an'izany araka ny feon'ny fieritreretana, araka ny zavatra nisy, ny rariny sy ny hitsiny ka tsy andairan'izany tsindry izany. Anatanteraka fitokonana manoloan'izany ny mpirakitra sy ny mpandrarany fonja manomboka rapitso ary ahatra 3 andro. Dia nisy papima, izany hoe ny syndicat mpandrarany fonja sy ny greffier ny mpirakitra dia miantso ny mpandrarany fonja rehetra eran'ny Madagasikara sy ny mpirakitra satria efa nahazo alalana tamin'ilay filohan'ny syndicat mpirakitra ny tenanay matombo tenan'izany manasa an'ireo mba haneho firaisan-kina manomboka ny alatsinainy, talata sy ny alarobia tsy hiasa hanehoana izany firaisan-kina izany. Tsy hitako moa raha teo efa tafita ao anatin'ity tolon'ny fanovana ity dia tokony hanatevina an'izao tolona izao mba hisiany tena fanovana eo anivon'ny misy tena amin'ny fitsarana. Hatreto mbola mijanona ho manjavozavo mikasika ity raharaha ity. Tsy fantatra mazava ireo tena tompon'andraikitra raha tsy ahivina. Isan'ny voatotonona tamin'ity raharaha ity ihany koa ny minisitry ny fitsarana saingy tsy nisy ny fepetra andraisina manoloana izany.